Vavaka sy atoko. Indray ny fitiavanao anay, Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masina, fa hoentinao amin'ny toerana maro samihafa izahay, amin'ny fiangonana izay ametrahanao anay, amin'ity toerana izay atokanao manokana ihaonanao aminay ity, ary amin'ny toerana maro samihafa koa, fa tsy mba tanàna toy ny tanàna rehetra ny toby lehibenao, satria novidinao manokana ho nataonao borao izay andraisanao ny maro, anasitrananao, ampahirezanao, anafahanao ny fatoran'ny olona maro. Saotranao mitondra anay amin'ny toerana tahaka an'izany mba afahanao mitsabo anay amin'ny lafiny rehetra, narenanao ny maha olombelona no harinao anay. Dia misaotranao indrindra ny amin'ny asanao, ary dia izany anisan'ny antony izao fotoana izao dia ny fahatratrarany fiasanao eto ity 520 sy ny fahasoavanao teto amin'ity toerana ity. Misaotranao fa mandraka ankehitriny dia mbola eto ianao miasa, ary dia izay rehetra mitady ianao tokoa dia mahita ny tavanao. Saotra mitondra anay eto ary amin'ity isa-taona ity, ary mandre ny teny sy ny fampianarana maro izay tondranao fanasitranana, fampiorenam-pinoana, eny fampibebahana ho an'izay rehetra tonga eto. Ny angatahanay aminao voalohany dia ny mba haizanay manolotra ny momba ny tenanay manontolo ho anao, sy ny fanananay ihany, sy ny andronay ihany no hatolotra ianao, fa ny momba ny tenanay indrindra. Ary dia mangataka aminao Fanahy Masina ny hiasanao amin'ny mpanomponao rehetra izay tonga eto, mananjavatra maro samihafa izay hoentina eto anatrehanao, hamaly azy ianao Andriamanitra rainay ambony seza fiandriananao, hamaly ny vavaka ataony tsirairay avy araka ny habe ny fahasoavanao. Dia mangataka aminao koa zahay ny mbola hitoeranao eto amin'ity toerana ity mandrakariva, ary hainoanao ny olonao, tsy eto amin'ity toerana ity ihany anefa fa amin'ny toerana rehetra izay antsoany ny anaranao masina sy lehibe indrindra. Mamelany helokay mamindrafo aminay, mangataka ny fitantananao sy ny fitahianao ny amin'ny fahavitany fivoriana rehetra, ary mba hatateraka ny fikiasanao momba anay tsirairay avy ianao ny amin'ny antony hitondranao anay eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no angatahana izany. Amen. Dia miarahaba antsika rehetra mahatratra izao 520 taona ny toby lehibe ankaramalaza izao. Asan'i Jesosy zany, ary izy no nitantana mampaharitra ity toerana ity, andraisantsika rehetra taranaka aty aoriana izay tratra zao 520 taona izao, andraisantsika fitahiana avy amin'Andriamanitra. Dia mirary soa ho antsika tsirairay avy. Ny anjarako eto dia ny manao ny fitarihan-tenin'ny boky ny Isaia mpaminany. Io moa no boky izay akana fampianarana anorenan'ny toby lehibe ankaramalaza sy ny toby rehetra izay miray aminy, zanaky ny toby rehetra, kana fampianarana amin'ity taona ity. Dia ny anjarako manao fitarihan-tenin'ny boky ny Isaia. Ny fanamariana voalohany dia tena lava izy ity. Fitarihan-teny tahaka an'izao, mianatra boky anankiray zany. Ny ahy manokana ilay fomba mahazatra dia miezaka aho mba mitady fomba hafa
afahana ireo mamaly ireo fanontaniana mahazatra famaly rehefa manao fitarihan-teny momba ny boky anankiray. Ohatra ny hoe iza ny nanoratra, taona firy nanoratana, inona ny antony nanoratana, dia io no alahatra mazana rehefa manao fitarihan-teny tahaka an'izao dia ao amin'ny famelabelarana n'ilay fampianarana zany dia ireo ny valiana tsirairay dia vita ny fampianarana. Fa ho ahy manokana rehefa manao azy mazana dia mitady fomba izay afahana mahatratra retanjana anankiroa reto sady mitondra fahalalana ho antsika no mahazo ihany koa itsika izay fampianarana mety ho azontsika iorenana amin'ny maha fifohazana antsika. Reo zavatra anankiroa reo zany no resahina ao anatin'izay. Dia amin'ny androany aho zany dia hiezaka hanao azy araka an'izay. Zay rehetra izay resahina amintsika mialoha dia ahafahantsika miatrika tsara ny fampianarana. Ry havana zanaky ny fifohazana. Rehefa mandinika ny fiainantsika amin'izao andro ankehitriny izao isika dia mahita fa na dia maro aza ny zavatra miova, dia misy zavatra iray izay tsy miova na sarotra ovana eo amin'ny fiainantsika. Reto misy zavatra miova izay fahitantsika amin'ny andavanandro. Miova ny fotoana, efa 420 isika izao. Efa feno 520 taona ny toby lehibe Akaramalaza. Izay teto hatrany am-boalohany dia mahita fa niova koa ity tanàna ity amin'ny ankapobeny. Miova ny fitondrana. Efa ao anatin'ny fitondrana fanavao zay na isika izao fa tsy ny volomboasary intsony no mitondra. Efa mandeha mivantana ary hita ny zao tontolo zao ny fivoriana eto Akaramalaza fa tsy toy ny tany am-boalohany intsony. Miova ny fomba fitafy. Efa tsy misalaka intsony ny olona fa efa mipataloha ny lehilahy, eny fa na dia ny vehivavy koa azy. Efa mirona mandroso kelikely manao pataloha ny akamaroany. Miova izany rehetra zany. Fa misy zavatra iray izay tsy miova na sarotra ovana eo amin'ny fiainan'ny olona hatra amina olombelona ny raha olombelona mandraka ankehitriny izay aretina hita amin'ity boky Isaia ity ihany koa dia ny fony zanak'olombelona. Olana izay nahatezitra an'Andriamanitra ka nahatonga ny fahababoana Babiloniana. Izany no mbola atrehantsika fiangonana koa ankehitriny. Olana tany amin'ny 840 taona tany. Dia mbola misy mandraka ankehitriny olana ny ainany olon'Andriamanitra izany. Ny fitafiana anefa efa tsy fitafiana tamin'izany andro izany intsony. Tsy izany intsony no anaovantsika ankehitriny. Tsy fitafian'ny olona tany amin'ny 840 taona lasa tany. Eny omeheza atsika aza raha misy mbola misalaka amin'izao andro zao. Fitafian'ny olon-dehibe taloha zany misalaka zany. Fa raha misy manao an'izany amin'izao dia imehezan'ny olona. Tsy amin'ny ray aman-dreny anankiray eny aminay an'izay hoe tsisy fanetanana ne tamin'izany fotoana zany nisy haino aman-jerina, nisy tambajotra tserasera nanentana hoe manaova pataloha daholo ny lehilahy rehetra tsy nisy an'izany hony tamin'izany fa izao izay ny pataloha aloha nimehezana tamin'ny voalohany. Dia nandeha ny fotoana izay ny salaka indray no traparany teo nimehezan'ny olona. Nilao zany toetrandro ny salaka ankehitriny. Efa tsy fitondrana mpanjaka intsony toy ny tamin'izany amin'izao fotoana izao fa ny demokrasia amin'izao no malaza ary dia tsy kerain'ny olona fatratra izay mbola manao an'izany na te hametraka an'izany. Nilao zany toetrandro ny fitondrana fahampanjaka. Mbola maro no tsy matoky an'Andriamanitra. Nisy tamin'izany zany tsy manana finoana rehefa tojo ny sarotra
ka manaonao foana toy ireo mpanjaka tamin'ny Israely tamin'izany fotoana izany. Toy ny fanaovana ny tsirariny, mbola manjaka ny fitiavan-tena, mbola atrehina toy ny fitaratra tahaka ny tamin'izany ny kolokolo. Lasa toa fitsipika ny mifehy ny fiarahamonina azy, toy ny faharatsiana tao Sodoma sy Gomora. Fantatrareo moa ny antony nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora dia tsy hafa fa lazay ny soratra maizina hoe ratsy indrindra ny olona tao amin'izany tanàna izany. Ka rehefa ratsy indrindra ny olona dia inona no natao fitsipika iarahana mifehy ny fiarahamonina? Ny ratsy. Tsy azo atao ny mandray vahiny ohatra. Dia rehefa mandray vahiny ianao izay manao ny tsara ao an-tanàna dia igny no enjehina. Farany hoe Andriamanitra ravao ny tanàna. Fa tsy misy hevitra. Ny faharatsiana no lasa fitsipika ifampitondrana, ifampifehezana ao amin'ny fiarahamonina. Izany ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany. Ny kolikoly, ny tsy fandraisam-bahiny sy ny maro tsy ho voatanisa. Ratsy indrindra izany no levon'Andriamanitra tao anatin'ny ray mpimaso-mony. Mbola misy ny kristianina manao ny fivavahana ho fomba ka tsy misy vokany amin'ny fiainany. Mitety ny toby rehetra isa-taona nefa tsy misy vokany amin'ny fiainany izany. Ry havana, moa tsy izany ratsy rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany ve? Moa izany ratsy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra izany ve no tsy tokony ataontsika hoe ny laozany toetrandro? Fanahoana izany no mbola fikiritsika mandraka ankehitriny hananarana antsika isam-potoana. Ila resahana amintsika izany rehetra izany. Ilazana amintsika hoe boky na tantara niseho tany amin'ny 740 taona lasa tany ve? Fiainany olona tamin'izany ve no resahana amin'io soratra masina io? Mbola hanakolazaina aminay ve io tenin'Andriamanitra io? Mbola hanana ho resahana aminay izay efa mipataloha ve? Ny tenin'Andriamanitra naroso ho an'ny olona manao akanjo lava sy manao kapa sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny fiainany olona tamin'izany indrindra no mbola fiainantsika ankehitriny amin'ny fiainam-panahintsika. 500 taona eo ho eo no nisehoan'ny tantara rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany. Any hoe tany amin'ny taonjato fahavalo any ary aty amin'ny taonjato fahaenina aty no farany. Ka ny zavatra raha lazaina hoe ireo rehetra ireo dia fiainany vahoakan'i Israely, ireo ny tany saina rehetra teo ireo, dia te hilaza koa aho eto amin'ity fampianarana ity fa izay tian'i Isaia hiaviana ary manoloana an'izany trangan-javatra rehetra izany dia ny hoe ny fivavahana marina dia fivavahana iainana andavanandro amin'ny atao rehetra fa tsy famonjena fivoriana sy fanenjehana fotoana ara-dritoaly fotsiny hiany. An'Andriamanitra isika na eto amin'ny toby na any amin'ny toerana rehetra izay misy atsika, mpanompon'Andriamanitra isika. Ary satria voaresaka eto ity fiovana ity, resakitsika tery am-piantohanany amin'ny fiovana sy ny tsy fiovana, ny mahasarotra ny fiovana sy ny sisa, dia toy izao no azo ambara momba izany. Ny teny hoe miova dia manana ivo izay mahatonga azy raha ny olombelona no resahany. Ny ivo dia izaho, ny izahotsika zany, ny ego ho isika, ny avian'ilay teny hoe egoisme na ny egoista ho itsika koa amin'ny fiteny baiko. Ny izaho no manao an'ity, izaho no manao an'ry. Ny mahatonga atsika milaza rehefa mitantara hoe nataoko an'izao, nataoko mahalala ahy, ny izahotsika no miteny amin'io fa tsy Jesosy Kristy. Izany no fitenitsika rehefa tsy miova isika ka no avaozan'Andriamanitra
ao amin'ny fiovana dia io izaho io no miova, ny hazo fijaliana kosa no mamotipotika azy, mandevona na manorotoro mandavo ny adama elantsika, ka milaza hoe isika rehefa avy eo tahaka ny Paoly apôstôly hoe tsy izaho intsony ny velona, ny izaho no tsy maintsy vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana isan'andro, ka ny vaovao dia avy amin'ny Kristy. Noho izany ny tena fiovana dia tsy fanatsarana ny izaho fa fanoloana ny ivo. Kristy no lasa ivo mahizy azy ahy. Noho izany ny fiainako rehetra dia any Kristy. Dia hoy Paoly milaza azy, Kristy no antony havelomako, ny fahafatesana ahazoako tombony. Ny hoe fahafatesana ahazoako tombony dia tsy hoe ny fahafatesana ny tombony, fa sahala amin'ny rehefa mandinika azy sika ilay hoe ny tombony voambolan'ny mpivarotra izy io, dia tsy ilay vola ampiasaina ny tombony, fa rehefa mampiasa vola dia mahazo an'ilay tombony. Zany hoe any akoatry ny fahafatesana no misy ny tombony. Raha velona ho any Kristy sika. Izay no hitondrananao manatrika an'izao 520 taona izao, ny hanovana Andriamanitra anao sy izaho. Fitarian-teny bokin'i Isaia ny resaka eto dia efa voalaza teo ny fanontaniana maro samihafa izay tokony ho valiana. Koa satria ireo olana ny ainan'ny Joda ireo, firenena Joda manko ny asany Isaia, no mbola atrehintsika koa ankehitriny, dia mipetraka amiko ireto fanontaniana ireto rehefa mamaky azy. Eo ampijerena ireo fizarana mahazatra ny bokin'i Isaia. Misy olona moa mizara azy io. Mbola misy manohana ny hoe boky anankiray io, olona anankiray nitory an'io. Ahoana moa ny hitorian'ny olona anankiray teny ao anatin'ny 520 taona any ho any. Fanontaniana mipetraka zany. Misy koa ny manao anazy foroa, fa izay resahako eto dia 3. Ireto ny fanontaniana. Inona ny porofo manamarina ny fizaran'ity boky ity ho 3 araka ny filaza mahazatra? Inona ny toe-draharaha manodidina ny fizarana tsirairay? Inona no hafatra ampitain'i Isaia mifanandrify amin'izany? Inona koa no ambarany amintsika hatratr'izao 520 taona ny toby lehibe ny karaha-malaza izao? Reo fanontaniana reo ny valiantsika dia zay vao vita ny fampianarana. Ny bokin'i Isaia rehefa resahantsika zany dia mizara 3 tokoa araka ny firesahan'ny mpandinika zany. Dia ny andininy toko voalohany ka hatramin'ny toko 730 fizarana ray voalohany io, toko 7 ka hatramin'ny 520 fizarana faharoa io, toko 450 ka hatramin'ny 490 io ny fizarana farany. No zany reo inona no hoporofoitsika zany? Hiezaka isika hametraka porofo hoe ireto ny manaporofo fa voazara tahaka an'izany tokoa io boky io. Dia zay no harahantsika resahantsika voalohany, inona no porofo? Dia ao anatin'ny bokin'i Isaia ihany no ezahantsika hanaporofo anazy. Inona ny porofo manamarina ny fizaranan'i Isaia ho 3? Araka ny efa nilazaina teo ambony, ny mpandinika ny Baiboly dia mizara ity boky ity ho 3 nahoana. Tsy zavatra ny foron'ny saina maholony zany, fa zavatra hita sy azo tsapaitanana eo ampamakiana azy. Izany hoe ity boky ity mihitsy no manomeny porofo toy izany. Tsy hoe Isaia ny teny amiko hoe mizara 3 io, fa izaho namaky ny bokin'i Isaia dia mahita karazana signal samihafa eny aho zany, dia eto zany tokony ho hafa koa, eto tokony ho hafa. Dia izay no raisiko nentinao hamaritra azy. Voalohany hitako dia izao, ao amin'ny fizarana voalohany ny toko voalohany ka hatramin'ny 730, ny lohahevitra dia resaka fitsarana sy fampitandremana ny fireneny Joda noho ny fahotana. Io ny hita amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny 730. Rehefa manomboka amin'ny toko 770 andininy voalohany indray sika tonga dia miova tampoka hoe ampionono
Andriamanitra ilay mampitory-teny any Isaia, toriteny fitserana, toriteny fampibebahana, fananarana, fampitandremana. Vetivety eo izy tapitra ny toko fahasivy amin'ny telopolo, tonga dia manao hoe ampionono ny oloko, ampionono ny andininy voalohany. Tanao fa tonga dia misy zavatra toa tsy fantatra hoe avy aiza ny mampiteny azy, fampiononana vetivety eo. Misy zavatra ohatran'izay zany. Dia eo amin'ny andininy fahaenina dimapolo ka hatramin'ny fahaenina amby enimpolo dia ahitana indray resaka fampianarana ny fiainana amin'ny maha olon'Andriamanitra indray. Fampitandremana, fitsarana, fampitandremana, fananarana ny voalohany. Vetivety eo fampiononana, vetivety eo fampianarana indray ny fiainana amin'ny fanekeny na ny amin'ny fivavahana marina koa, miova vetivety eo ilay izy. Faharoa, lohahevitra zany no anankiray voalohany. Faharoa, resaka ny mpaminany miresaka ao anatin'ilay boky. Raha tsika mahita fa mitondra ny anarana hoe Isaia ny boky, hita manerana ny tapany voalohany sy miverimberina ao io anarana io, zany hoe ny Isaia toko voalohany ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Jereo ny Isaia toko voalohany andininy voalohany. Fa izao ny voasoratra eo: ny fahitany Isaia zanak'i Amoza izay hita ny amin'ny Joda Jerosalema tamin'ny andron'ny Ozia sy Jotama, Ahaza ary Hezekia, izay samy mpanjakany Joda. Ny filazana hoe fahitana androana ny zavatra nihatra tamin'ny Isaia dia midika fa tsy fanahoan-kevitra politika ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahasivy amin'ny telopolo, na fanehoan-kevitra Isaia ara-pivavahana na ara-tsosialy na raiketiny boky fa fihevitr'Andriamanitra. Zay ny lazana azy hoe fahitana. Regny zany karazana marika hoentina maneho ny mahafatra avy amin'Andriamanitra ny bokin'ny Isaia. Tsy hoe mpanao politika zany Isaia tahaka ny mpanao politika amin'izao, fa tena mitondra ny hafatr'Andriamanitra mahakasika ny fiainan'ny firenena voafidina. Tsy any Isaia velively ny hafatra fa an'Andriamanitra ny raisiny tamin'ny fahitana zany. Io anarany Isaia io dia hita hatreo amin'ny toko fahasivy amin'ny telopolo andininy fahavalo, ary ian'io toko fahasivy amin'ny telopolo dia tsy hita intsony ny anarany Isaia, izany hoe hatreo amin'ny toko fahaefapolo ka hatrany amin'ny toko fahaenina amby enimpolo dia tsy ahitana ny anarany Isaia intsony. Heverina araka izany fa ny mpaminany hafa tsy mitonona anarana no nitory ny toko fahaefapolo ka hatramin'ny fahaenina amby enimpolo. Zay no azo resahana azy. Tsy ilaza hoe iza na iza, fa dia maro ny tombatomba nataon'ny olona dia eo ampelantanantsika ny boky hafatra avy amin'Andriamanitra io zany. Ny fotoana fahatelo, ny fotoana nitrangan'ny fahitana dia azo faritana amin'ny alalan'ireo anarana samihafa hita ao amin'ny toko voalohany andininy voalohany. Ozia ohatra dia ny taona 270 talohan'ny Kristy ka hatramin'ny 770 talohan'ny Kristy ny nanjakany. Manampahaizana daholo tsika, taoko tsy mampaninina tsika ny manisa mihemitra. 270 ka hatramin'ny taona 770 talohan'ny Kristy ny nanjakany. Tamin'ny faraparan'ny andro nisehoan'ny zavatra voasoratra ao amin'ny Isaia toko fahaenina dia ny fiantsoana ny mpaminany zany. Io koa marika anankiray ilazana hoe tsy avy amin'ny Isaia ny zavatra voasoratra ato fa avy amin'Andriamanitra, na ny resaka na ny havatra ampitondraina ho an'ny firenena Israely. Izay tsy mety miova fo. Jotama indray dia 570 ka hatramin'ny 5:370 talohan'ny Kristy. Ahaza kosa dia 5:370 ka hatramin'ny 5:70 talohan'ny Kristy, ary Hezekia dia 5:70 420 sy 900. Hezekia ty ilay mpanjaka ao amin'ny bokin'ny mpanjaka izay nangataka tombonandro tamin'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra 520 taona indray.
Noho izany dia heverina fa teo amin'ny taonjato fahavalo talohan'ny Kristy teo no nandraisana ny hafatra amin'ny tapany voalohany amin'ity boky ity. Ny fotoana izay niasany Isaia mpaminany dia naharitra 50 taona mahery teo anelanelany 2,700 ka hatramin'ny 4,900 teo. Io no fotoana ao ambadiky ny Isaia toko voalohany ka hatramin'ny 730, fotoana mialohan'ny fahababoana. Marihana fa na dia heverina ho tsy any Isaia avokoa aza ny hafatra ato amin'ity boky ity, ny testamenta vaovao, fa tsy izaho io zany no karazana ataontsika hoe porofo anankiray koa izay manandanja indrindra dia ny fijeriny soratra masina azy ihany. Ny testamenta vaovao dia manonona ny anarany hatrany, manonona ny anarany Isaia ho ny avian'ny boky manontolo. Jereo ohatra ny Matio toko 7, andininy 7 dia ahitana izao filazana izao, fa izy no ilay nampilazay ny Isaia mpaminany hoe injany misy feo ny miantso mafy any anefitra hoe amboary lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Isaia toko 7, andininy 7. Zany hoe ny testamenta vaovao dia miresaka izy hoe na ny Isaia toko 7 dia any Isaia avokoa. Manaraka ny politika ao amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny 730 dia ny Sirianina sy ny Israely avaratra no saika handravan'ny Jodia. Jereo ny Isaia toko 7 ka hatramin'ny toko 9. Ampahany amin'ny resaka politika ny resahako eto fa tsy izy manontolo noho ny fotoana. Ny antony fanafihana nataon'ireo firenena roa ireo dia ny tsy netezan'ny Joda hikambanany amin'izy ireo hanohitra ny Asirianina izay ny hanatanjaka ka natahorana mafy tamin'izany. Zany hoe saika hitambatra ireo firenena ireo telo ireo hanohitra ny Asirianina, tsy nety ny Joda. Nanao fifanarahana tamin'ny Asirianina Iahaza mba hiaro azy, na dia nampahereziny Isaia mba hatoky an'Andriamanitra ka tsy hila vonjy amin'ny mpanjaka hafa. Zereo mpanjaka faharoa toko 4, andininy 7 ka hatramin'ny 9. Tsy natoky an'Andriamanitra Iahaza, zany hoe mpanjaka anankiray izay tsy natoky an'Andriamanitra, ary nitebiteby mafy izy vokatr'izany. Nanjary tambany fahefany Asirianina Jodia ka nandoa hetra tamin'ny Asirianina, tsy nentiny sesitany kosa nefa ireo olona ambony tao. Ao amin'ny Isaia 4:7 indray tamin'ny andron'ny Ezekia mpanjaka tao Joda, rehefa nahafaka ny Siria sy Israely tao avaratra ny Asirianina dia nanafika ny Joda ihany tataoriana ary hafany daholo ny tanàna rehetra afa-tsy Jerusalema. Ezekia dia lehilahy natoky an'Andriamanitra, ny vavaka, zany tsy nahafaka any Jerusalema. Ary vakio io toko 4:30 ka hatramin'ny 7:30 io fa tena resahanao. Ny mpandinika dia milaza hoe fomba nahagaga ny nahafaka ny Israely tamin'izany fotoana izany, fa efa noresahany Isaia tamin'ny Hezekia mialoha. Ary ty Hezekia ty dia lehilahy tena ny vavaka. Manomboka any amin'ny Isaia toko 7 kosa dia tsy ny Asirianina na ny Sirianina na ny Israely tao avaratra intsony ny firenena resahana, fa ny fanjakana Persa, ny Babiloniana sy ny sisa. Ilazana hoe misy fotoana izay tapaka ao anatin'izany rehetra zany, ary satria ny Babiloniana ndray no natanjaka tamin'izany fotoana izany, dia ry zareo ndray no nambabo an'i Jerusalema. Dia taorian'io natanjaka ndray ny Persa, ny fanjakana Persa, dia izy no nandresin'ny Babiloniana ary nandefa ny Jiosy nody any amin'ny taniny. Raha any Jerusalema no anombohan'ny fotoana dia any Babilôna no manaraka amin'ny faharoa, ary miverina any Jerusalema indray izy amin'ny manaraka. Resahana ireo rehetra ireo, ohatra vitsivitsy, ahafahantsika milaza hoe tena tsy fotoana 50 taona no nitrangany zavatra rehetra ao anatin'ny bokin'ny Isaia, fa taona lava. Ary na ny bokin'ny Jeremia izay nivakiana teo aza dia miresaka hoe 4 taona ny fahababoana, 70 taona fahababoana fotsiny izay.
dia ireo fizarana samihafa ireo zany ny azo amtina anazy dia izao samihafa ny mpitory amin'ireo fizarana anankitelo ireo tsy isa iaavy no nitory an'ireo samihafa ny trangany zavatra atrehny vahoaka an'Israely ary dia toriteny mifanaraka amin'izany koa no nampitondrain'Andriamanitra ho azy ny ory ny toriana fampiononana ny miverina amin'ny tany indray mila fampahirezana velomina ny fanantenana ao anatiny sy ny sisa sy ny sisa zay no mahakasika an'igny pirofo igny mbola mariny azo resahana ampahany andreo fa ireto no hitondrantsika ny votoatiny miditra ny votoatiny indray tsika zany zao zaraintsika telo araka an'izay zany ny boky ny toko voalohany ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo mentsika ny lohateny hoe krizy ny fanekena tsy voatery hanome lohateny an'izay daholo ny mpampianatra eto ny toko fahaefapolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny dimapolo ao mentsika ny lohateny hoe krizy ny finoana ao no misy ny anjarantsika amin'ity isa-taona ity ny faha enina amin'ny dimapolo ka hatramin'ny faha enina amby enimpolo dia krizy ny fanantenana zay no hitondrantsika azy ny voalohany ary toko voalohany ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo krizy ny fanekena ry zanaky ny fahadimy amin'ny valopolo taona ny Isaia toko voalohany ka hatramin'ny toko fahasivy amin'ny telopolo dia mampiseho fa nanana tempoly ny vahoaka ny Joda tempoly naoriny Solomona ary nanao fanompoam-pivavahana nefa tsy niaina araka ny fanekena io lay fombafomba resahantsika hoe resahana tany ambaloana fomba atsika kehitriny manana tempoly ary manao fanompoam-pivavahana isam-potoana tao amin'ny tempoly fiainatsika kehitriny zany fa tsy niaina araka ny fanekena izy nanao fanekena tamin'ny vahoaka an'Israely ave araka izay hita tao Sinay izao ny fomba azo amehezana azy izaho ho Andriamanitra reo ianareo kosa ho oloko miverimberina imbetsaka ao amin'ny testamenta taloha izany ary ndraindray ny filazana azy dia misy fiovana kely hiany fa amin'ny ankapobeny fanekena no ao ambadika tao Sinay no naorina sy no hamafisina tamin'ny fanekena izany teny izany jereo ny Exodosy toko fahenina andeny fahafito misy lafiny roa lehibe amin'io filazana io ny voalohany dia Andriamanitra manolo tena ho Andriamanitra ny zanaky Jakoba manolo tena ho Andriamanitra zanaky Jakoba io mahasamihafa ny Andriamanitra zay resahana eny rehetra eny sy ny Andriamanitry ny zanaky Israely izy no mitady vahoaka ho olona fa tsy hoe ny olona no mitady azy ho Andriamanina izy no manolo tena ho Andriamanitry ny firenena na ny olona anankiray taranaky Jakoba izany hevitra zany dia izao ilay hoe izaho Andriamanitra reo Iave no mpanavitra mpiaro mpanjaka mpiahiny Israely izy no nanao ny fanekena zay no hevitra zay voalohany tapany voalohany zany faharoa ny valitenin'ny vahoaka ho oloko ianareo midika izany fa ny Israely dia vahoaka voafidy masina voatokana ary tokony hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra izany hoe hiaina ny fanekena izany io fanekena io anefa no voahosihosy ny Joda tsy ny fanaraka amin'ny fanekena nataony Iave ny fiainany izany izy ireo tamin'izany fotoana izany zay le anaovako hoe krizy ny fanekena misy fomba vitsivitsy resahako eto nisehoany zany atao hoe fanitsakitsahany izy ireo ny fanekena izany ny anankiray voalohany politika teo amin'ny tontolo politika ny Isaia toko voalohany ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo dia ahitana ireto zavatra ireto raha fitinina dia nivadika tamin'ny teokrasia ny mpitondra araka ny voalazako tary aloha mpitondra tao Joda taony Israely avaratra efa rava tamin'io tsy natoky an'Andriamanitra nanoloana ireo loza samihafa nanantanina ny firenena ny mpitondra tao Joda fa nitady vonjy tamin'ny firenena hafa eny fa na dia fanambaran'Andriamanitra fa ho afaka amin'izany aza
Andriamanitra manao tsy ahavoanareo io fa mbola maninona lasa mitady vonjy any amin'ny firenenekafa ny mpanjaka tao Joda. No tandondomondoza ny firenena Joda dia ny fanafihin'ny fanjakana manodidina ny mpitondra dia tsy natoky an'Andriamanitra afa-tsy Ezekia ihany fa naleo nitady fiarovana tamin'ny alalan'ny fanaovana fifanarahana ara-politika sy ara-tafia tamin'ireo firenena jentilisa. Ohatra tamin'ny andron'ny Ahazo misy fizarana roa mazava tsara ny olana ara-politika ao amin'ny Isaia. Ny voalohany dia ny ady Siro Efraimita, io ilay hoe ny Sirianina sy ny Israely avaratra izay nitambatra hamely azy tamin'ny andron'ny Ahazo mpanjaka. Nanao fanekena i Siria sy Israely tao avaratra mba hanafika ny Jerosalema sy ny sisa sy ny sisa. Ny hafatra Isaia tamin'izany dia ny hoe ary tamin'ny andron'ny Ahazo toko 7:1 ka hatramin'ny 2 dia niakatra Rezina mpanjakan'ny Siria sy Peka zanak'i Remaila mpanjakan'i Israely hanafika ny Jerosalema ary nambara tamin'ny taranak'i Davida hoe Siria efa mirary tetika amin'ny Efraima dia nangovotra ny fony sy ny fony vahoaka tahaka ny fihovitrovitry ny hazo amin'ny ala azon'ny rivotra. Izay ny toe-pon'ny olona tamin'izany rehefa tratry ny tahaka sy natoky an'Andriamanitra. Indray moa tsika amin'ny fiainana misy zavatra mahatorakovitra ka na dia pahirezin'ny olona aza dia izao tsy mahahazona tsy mahajoro amin'ny finoana intsony fa any amin'izay andraran'Andriamanitra any no aleha tahaka an'izany no nataon'ny mpitondra tao amin'ny Israely Ahaza tamin'izany fotoana izany. Dia hoy Isaia hoe raha tsy hino ianareo dia tsy haharitra tokoa. Olana ara-politika anisan'ny anankiray, fahadisoana anankiray ara-politika maneho ny tsy fanosehosena ny fanekena amin'ny mahampitondra lehibe ny fanjakana an'Andriamanitra, mahampanjaka ny firenena an'Andriamanitra. Lafy ny ara-piarahamonina nanjaka ny tsirariny sy nitondra araka ny rariny sy ny hitsy ny mpitondra fa ny kolokolo nanjaka tsy niaro ny madinika intsony izy ireo fa nitady tombotsoa manokana. Hoy ny Isaia toko 1:7 ny lehibenao dia mpiodina sady namany mpangalatra samy tia kolikoly sy fatrapitady tambitamby avokoa izy rehetra. Ny kamboty tsy mba omeny rariny ary ny adiny mpitondra tena tsy avelany hoentina eo anatrehany. Zany hoe any amin'ny fisarana any zany dia efa misy karazana tetika mba tsy hahatonga n'ilay dossier any amin'ny fisarana dia efa zareo mikiatrakatraka tamin'izany no mitady fomba tsy hahatafita ny zavatra rehetrarehetra ho aradrarina. Dia moa fa voaresaka teto tamin'ny lasa ihany tamin'ny resaka ny salamo isika dia ny mpitondra rehetra dia miara-miasa hanao inona hanangonana harena ary fehezana ny vahoaka manontolo. Zany hoe tena efa mitodika amin'ny rafi-pitondrana rehetra dia mitodika amin'ny tombotsoan'ny mpitondra rehetra ary dia manao lalàna mihitsy azy mba hampanankarena ny olona ambony. Zavatra rerantany zany, rerantany na eto Madagasikara aza misy ahinoana ny zavatra tahaka an'izany. Misy zany mamoaka lalàna ho amin'ny tombotsoa manokany ny olona anankiray na ny olona sasatsasany amin'ny raharaham-panjakana. Lafy ny anankiray fahatelo fanosehosena ny fanekena daholo zany tena tsy araka ny sitrapo. Ireo olona ireo apetraka Andriamanitra hikarakara ny vahoakany fa tsy izany no ataony. Teo amin'ny lafy ny ara-pivavahana, ny fivavahana dia nanjary fomba fotsiny. Olona manana taim-polo sy mivavaka manao fotoam-pivavahana isan'andro zany isam-potoana ao am-piangonana ao amin'ny taim-polo. Fivavahana dia nanjary fomba fotsiny, zany hoe ritualy ny tena narahana. Nandeha tany amin'ny taim-polo ny olona nefa ny tanany feno rà, zany hoe mpamon'olona. Izany nahatonga an'Andriamanitra hanao hoe aza mitondra fanati-poana intsony, zany hoe manao fanatitra ihany izy ireo. Fofona fahavetavetana amiko izany. Tsy ny voaloham-bolana sy ny sabata ary ny fiantsoam-piangonana.
tsy zakako ny fivoriana masina haroharoam-paharatsiana. Tempoly ao an-tanàna misy fotoanao manao fanatitra inona didian'ny lalàna reo dia taondry zareo ihany reo dia avy ny sabata dia mivavaka ihany ny olona fa izao ny andavanandro tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy araka ny fanekena nataon'Andriamanitra. Ny olona tamin'ny andron'Isaia, ny olana tamin'ny andron'Isaia dia tsy ny hoe niala tamin'ny fivavahana akory ny olona, tsy hoe visy niditra fiangonana sy izay, fa feno ny tempoly ary manao araka n'izay androany lalàna azy amin'ny fanatitra, zany hoe ny zavatra ivelany tsy miankina amin'ny ao anatin'ny fony, ny fiovam-pony ataon'ny olona zany mandeha ihany ny olona. Fa ny vokatry ny tsy zany ny zavatra nisy, zany hoe tsy nisy ny vavaka intsony tao Jerosalema, fa ny vokatry ny fahazaran-dratsy dia nanao azy ho fitaovana fanafenana ny ratsy izy ireo. Ny fivavahana zany lasa fombafomba ary natao mba hanefenana ny ratsy atao eny anivon'ny fiarahamonina. Ny eritreritra izy ireo fa rehefa nanolotra biby besaka ho vonoina ho fanatitra ho dorana tao amin'ny tempoly dia ho afa-po Andriamanitra ka tsy hijery ny raha nalatsany. Tsy heritreritra n'izany Andriamanitra hoe izaho dia tonga eto Karamalazaka ka dia nanome 70 tapitrisa ho an'ny asa tao rehetra eto amin'ny toby. Izy amin'io mpanao inona? Mpanao kolokolo. Misy olona aza maty mihitsy, mamoy fo, mamony tena, vokatry ny kolokolo ataony. Dia ozy homeko an'Andriamanitra ny 70 tapitrisa. Ohatran'izany fiainan'ny olona tamin'izany. Ny ary zany hafa, halatra, sy ny sisa, fa eto am-piangonana, apetrany eto ny dia mieritreritra izy hoe hanakonana n'izay zavatra rehetrarehetra zay. Io no tondroin'Andriamanitra fa nosehosehana ny fanekeny zany. Ny fananana zany fohy ho an'Andriamanitra ihany. Mba manao fitahiana, rehefa mba manao akanjo lava, manao akanjo fotsy ihany, tsy olana regny satria zavatra ivelambelana. Fa ny ato mihidy. Ny ato mihidy. Ary rehefa miala eto zany dia hafa miverina amin'ny fanao mahazatra. Ireo no fahotana fa nosehosehana ny fanekena. Ny mahatonga ny firenena hantsoina hoe maloto dia izany. Ny mety mahalaza azy, azo amtinana azy rehetra dia ny Isaia 9:15 hoe dia hoy izaho lozako maty aho fa lehilahy maloto molotra, sady ato amin'ny firenena maloto molotra no itoerako, fa ny mpanjaka dia Jehova tompony maro no efa hitany molotra, nanososy ny firenena Joda. Amin'ny ankapobeny dia mampiasa ny fanekena Andriamanitra amin'ny fifandraisana amin'ny olombelona azo sokajiana ho roa. Ny fanekena, ao ny fanekena misy fepetra mitaky fankatoavana amin'ny an-daniny, ohatra ny lalàna tao Sinay. Ao kosa ny fanekena tsy mitaky fepetra dia fampanantenana avy amin'Andriamanitra, dia izy no miantoka ny fahatanterahana. Misy fanekena ohatra zany moa ko ataon'Andriamanitra, ohatra hoe ny seza fiandrianan'i Davida dia hisy taranaka Davida mandrakariva ao amin'io seza fiandrianana ho tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy, ary mbola pasehiviny Jehovah'Andriamanitra any Isaia zany amin'ity boky ity. Teneniny io nadia ao anatin'izany rehetra zany azy ny vahoaka an'Israely. Ity zavatra hita mahakasika antsika ankehitriny amin'ny krizin'ny fanekena tahaka an'izao. Tsy azo afenina amin'Andriamanitra ny fahotana. Aza mba mieritreritra hoe mitondra 4 million eto Karamalaza, asy miteny hoe aza atolotra zany. Io dia zavatra misy. Tsy mandrara ny fanaovana asa soa ho eto, fa ny zavatra resahako dia sotra. Aza mieritreritra ianao hoe manao an'izao sy izao dia hanapenana ny mason'Andriamanitra amin'ny zavatra ataonao andavanandro any zany. Fa io zavatra ataonao andavanandro no tadiavin'Andriamanitra havelana ho eto, tsy ho tonga anao miala eto a Karamalaza intsony. Io no tena tadiaviny aminao voalohany. Tsy Andriamanitra mpangataka ny Andriamanitsika tompoko. Sao dia mieritreritra ianareo hoe mangataka izy raha mba mampanao atsika trano, na mampanorina fiangonana, na mampanao zavatra eto amin'ny tompo, na any amin'ny fiangonana misy atsika. Andriamanitra tsy manan-katao koa ty Andriamanitra kristianina ty.
tompony zavatra rehetra ny Andriamanitra, izay rain' Jesosy Kristy tompo. Fitaizanantsika anao mpanaovana. Ka aza mieritreritra hoe hanakona ny masiny tahaka ny fanaon'ny Israely, fanosehosena ny fanekena ny fahotana, fa saingy zao io ny tadiavin'Andriamanitra amintsika. Fizarana faharoa, mandingana amin'ny fizarana manaraka isika fa mandeha ny fotoana. Ao amin'ny fizarana faharoa dia ny Isaia 7:7-5:10, krizy ny finoana. Ry fifoazana malary rehefa mamaky ny Isaia 7:7-5:10, isika dia miova tanteraka ny toroteny sy ny toe-javatra hatreny. Tsy ao Joda ihany ny vahoaka fa babo any Babilôna. Tsy ao Joda intsony ny vahoaka fa babo any Babilôna. Rava ny tempoly, very ny tany ny vahoaka, very tany ny vahoaka, ary toa mangina Andriamanitra. Mahazendagna mo Andriamanitra ty. Kanefa tasika fa miova toerana indray ny vahoaka eto. Fa Andriamanitra mbola aminazy ihany, anariny eto dia afindrany ery sao dia mba zareo le fitaizan'Andriamanitra, afindrany toerana indray aloha sao dia mba sahala hoe alaina avy any Antananarivo dia mba hoentiny eto Karamalaza aloha sao dia mba hiova izy. Avy any Antananarivo hoentiny eto Karamalaza, na avy any Fort-Dauphin hoentina eto Karamalaza. Misy ny sasany dia mandany amina tapitrisany tonga eto. Dia hoentina eto sao dia mba hiova le vahoaka naditra tary zany. Hoentin'Andriamanitra. Tsy miteny hoe ny avy any Antananarivo no maditra indrindra fa ohatra. Any Babilôna ny vahoaka, rava ny tempoly. Rava ny tempoly. Ilay tempoly nanaovana fahazarana teo, rava ny tempoly. Very tany ny vahoaka ary toa mangina Andriamanitra. Kanefa eo indrindra no reny feo ny ave manao hoe ampionony ny oloko 7:1. Kivy tany Babilôna ny Joda, firenena Joda zany. Amin'ity fizarana ity no ahitana ny Isaia 7:7 izay noreninantsika ny fampianarana mandritra ity isa-taona ity. Inoana fa tsy maintsy resaka momba ny toe-draharaha manodidina ny Isaia faharoa ity avokoa ny mpampianatra izay tonga eto mba hahafahany manazava tsara ny anjarany. Ho resahiko ihany anefa izany amin'ny ankapobeny ka hiezaka hifantoka amin'ny ambaran'ny Isaia 7:7-5:10 ihany ao fanaovana azy. Dia reto ny zavatra nisy tao fitipitianiko. Nakiray voalohany politika, resy Joda, rava Jerosalema ary babiny Babilôniana ny vahoaka, teo ambany fahefana jentilisa, tanteraka izy ireo, mandra-pahatonga ny Kirosy mpanjakan'ny Persia ny taona 450 talohan'i Jesosy Kristy. Marihina fa tsy niaraka noentina indray mandeha ny vahoaka tany Babilôna. Tsy indray mandeha nitondrana azy ireo fa nisy andiany. Ireto ny pirofo fa babo izy ireo. Tsy fandrahonana sy famaizana intsony votoantin'ny toroteny. Toa ny tao amin'ny Isaia fizarana voalohany resahantsika teo fa miresaka fampiononana sy fanafahana izany hoe tena miova tanteraka ny votoatin'ny toroteny. Ampionony ny oloko hoy Andriamanitra. Mitoria teny soa mahafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny heliny, ary efa nandray indroa heny tamin'ny tanan'i Jehova izy ho valin'ny fahotana rehetra nataony. Koa ny fampiononana dia midika fa olona efa kivy sy ketraka no atrehin'ny mpitoroteny, miova zany ny toe-draharaha. Tsy ny Asirianina na ny Sirianina sy Israely avaratra intsony resahana fa ny Kaldeanina na ny Babilôniana. Ny vahoaka dia babo dia ampanantenaina fa hitarika azy ireo hiala ny Babilôna hiverina any Joda. Andriamanitra hitanareo fa tena geografia hafa mihitsy raha ny olona mpanao geografia, nandalina geografia dia mahita hoe misy toerana maro samihafa hafa ny taloha tao amin'ny fizarana voalohany mihitsy ny resahana eto. Ka nanao lalana. Ny vahoaka dia babo
Ampanentanaina fa hitarika azy ireo hialany Babilôna hiverina ny Jodandriamanitra ka hanao lalana any an-tany efitra mitovy amin'ny fivoahana avy tany amin'ny tany Egipta. Zany hoe misy karazana exode faharoa koa zany tia fivoahana avy any Babilôna ilay zany. Ankoatran'ilay nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Kirosy mpanjaka ny Persa no hampiasain'Andriamanitra hanafaka ny vahoaka baba. Ity ny pirofo ara-tantara lehibe indrindra. I Kirosy dia mpanjaka ny Persia. Io no mpanjaka nandresy any Babilôna tamin'ny taona 735 talohan'ny Kristy ary namela ny jiosy hody voatonona ny anarany fanorenanao. Hitanareo le elanelana misy teo amin'ny teoloha. Ity mpanjaka ity no naharesy ny Asiriana, izany hoe nandresy zafady. Ity mpanjaka ity no naharesy ny Babilôniana ka nandefa ny jiosy nody indray. Nandritra ny fahababoana dia toy izao no fiainana amin'ny toe-zavatra maro samihafa. Amin'ny fiarahamonina kivy sy ketraka ny olona nisy famoizam-po fa hoe nanadino antsika Andriamanitra. Ny Isaia 4:7 ka hatramin'ny 5:50 dia fitaratra lehibe mampiseho ny toe-po izany. Ampahany betsaka amin'ity toriteny ity dia valiteny mivantana omen'Andriamanitra noho ny fitarainana sy ny famoizam-pon'ireo vahoaka baba. Ny vahoaka dia ny hevitra fa tsy miraharaha ny fahantrany Andriamanitra ary tsy mihevitra ny rariny tokony ho azy ireo intsony izy. Hoy ny Isaia 7:7-20, nahoana no miteny ianao ry Jakoba ô, ary milaza ianao ry Israely ô, hoe miafina tsy hitany Jehova ny lalako, ary mihelina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy. Hoy ny filazan'ny Isaia azy zany hoe ny feon'ny fony vahoakan'i Israely no henon'Andriamanitra ary dia lazainy ampanambarany azy amin'ny fitenin'ny Isaia fa fantatr'Andriamanitra io. Teo ihany koa ny famoizam-po, namoy fony vahoakan'i Israely. Toko 7:7-4:12 dia manao hoe fa hoy ziona Jehova efa nahafoy ahy ary ny tompoko efa nanadino ahy. Samorany zany atao hoe hadinon'Andriamanitra zany. Moatsa izay no eritreretintsika rehefa sendra ny mafy indrindra isika. Moatsa izany no eritreretintsika. Mandehana makao amin'ny Isaia rehefa amin'ny fotoana tahaka an'izany mijery ny fitiavan'Andriamanitra anao. Dia indraindray aza te hiova Andriamanitra. Indraindray manko ny olona te hagnova Andriamanitra ohatra misolo akanjo. Fa mandehana ao amin'ny Isaia faharoa dia ho hitanareo iza no Andriamanitra. Manaraka amin'ny fivavahana mazava ho azy fa teo anivon'ny firenena jentilisa ny vahoaka dia firenena nanana ny sampony. Eo anatrehan'izany dia nandalo fahasarotana ny finoan'izy ireo. Fitsapana lehibe ho an'ny finoana izany. Ireto misy antony manamafy izany. Rava ny tempoly tao Jerusalema. Raharahany zany. Mety misy angamba miovitrovotra ny finoan'ny sasany amin'ity lakilosy very isan'andro ity hoe dia fiangonana ve? Zay manko ny anesoesoan'ny olona sasany atsika indraindray. Angatsa nasitrana koa. Angatsa manao an'izao koa. Dia mandeha ny teny fagnambanimbaniana rehetra io ny kristianina ao anatin'izany rehetra zany. Fitsapana lehibe ny finoana, mandalo fanadinana matetika isika kristianina amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika. Ireto misy antony rava ny tempoly ka niditra ny fakapanahy hanompo ny Andriamanitry ny Babilôniana. Meridoka zany. Ho ity ny matanjaka fa tsy le tare Jerusalema. Eto no idirany fitoriana ny mahatokana n'Andriamanitra ny monoteisme. Hoy ny Isaia 7:7, 10 ka hatramin'ny 1:12. Hianareo ny vavolombeloko, hoy Jehova, sady mpanompoko izay efa nifidiko, mba hafantaranareo sy hinoanareo ahy, ka ho azonareo tsara fa izaho no izy. Talohako dia tsy nisy Andriamanitra voaforona, sady tsy hisy andimby ahy. Sao dia misy heritreritra hoe Andriamanitra mpandovan'Andriamanitra fa ilay raiky atao Kalvari igny maty. Sanipody koa dia misy olo isangana ho Andriamanitra tao misy olona miresaka an'izany hoe izaho no misy olona miresadresaka an'izany henitsika iny rehetra rehetra iny. Fa tsisy mpandovan'Andriamanitra
haka ny toeran'izany raha moa ty fitiavan-tsezan'ny olombelona ty na dia ny sezan'Andriamanitra aza dia eritreretiny hipetrahana. Seza fiandrianan'Andriamanitra. Fitiavana fahefana zany. Lehibe zany fitiavana fahefana. Fa tsy misy talohan'Andriamanitra ary tsy misy handimby azy. Ny tiany hotsindriana dia izy irery no manana fisiana mahaleo tena sy manana fahefana farany ambony ary tompon'ny tantara rehetra. Tsy hoe misy hafa indray dia tsy milaza, tsy hoe tsy misy hafa indray dia tsy milaza fotsiny hoe ambony noho ny hafa Andriamanitra n'Israely, fa fandavana tanteraka ny sy fitsipahana ny fisian'Andriamanikafa izany sy ny sisa. Manoloana ny toe-zavatra toy izany dia ambaran'i Isaia 2 fa Andriamanitra ny mpamorona sy mifehy ny tantara ary tsy misy Andriamanitra hafa afa-tsy izy. Fizarana fahatelo, dingadingantsika ny krizy ny fanantenana. Rehefa tonga amin'ny Isaia 5:50 ka hatramin'ny 5:90 isika, izay fizarana farany amin'ity boky ity, dia tafaverina avy any Babilôna ny Jiosy, tateraka ny Exodosy 2. Nieritreritra izy ireo fa rehefa tafody any Jerosalema dia hifarana ny fahoriana, kanjo tsy zany no ny tranga. Mbola teo ambany fanjakana Persa ihany izy ireo. Mbola nahantra ny firenena. Mbola tsy nisy mpanjaka avy amin'ny taranaki Davida ary mbola tsy niova ny fony olona. I Hezekia zany ny mpanjaka farany eo amin'ny 7:30. Izany ny krizy ny fanantenana. Nanantena izy ireo zany rehefa miala avy any Babilôna hoe hamantana zavatra mipetrapetra, miala ty karaha malaza antsika dia hamantana hoetiko ambavaka dia amina kanjo vao miditra ny trano ianao hoe asa mora. Ny zavatra noentina mbavaka tagny ity mbola tratra koa rehefa miditra ny trano. Ilay mamilava noentina mbavaka tagny karaha malaza, io hitanao fa ianao mihitsy mampimbatana azy, mampiditra azy eo an-trano rehefa tratranao eo ambaravarana. Misy krizy na fanantenana, aiza Andriamanitra amin'izany rehetra zany. Efa mafy ny lalovana tamin'ny tany Babilôna, mbola mafy koa no atrehina tafaverina ty Jody. Tsy nisy taranaky Davida amin'ny seza fiandrianana Jody. Mbola ny zavatra nisy tao amin'ny krizy ny fanekena koa no ny ainana. Mafy an'izany resaky ny Isaia 5:50 momba ny mpitondra tao Joda zany, amboamoana hozy. Mafy an'izany. Amboamoana. Mialatsiny fa tenin'Andriamanitra moa io. Izay any amin'ny Isaia 5:50 miverina ny aretina tary aloha, efa noentina mba nifindrafindra toerana samihafa nanarina, fa mbola ny aretina tary amin'ny krizy ny fanekena re no mbola aretina koa rehefa miverina ao Jerosalema indray. Asa manao akory ny zavatra ny aloha, ny zavatra hitako amin'ny bokin'ny Isaia ty dia ny faharopon'Andriamanitra sy ny fidelité, ny ny tsy fivadihan'Andriamanitra amin'ny teny nataony. Tsy mivadika amin'izany izy. Ity ny fireneko dia na inona nataon'io dia tezainy io dia ataony zay hiverenany io aminazy. Zay ny n'Andriamanitra dia ataony zay. Zay ny zavatra hita. Ireto ny fisehan zavatra nisy tao tamin'izany. Nanjaka ny fahalovan'ny mpitondra na ireo mpiandry-ondry, ireo olom-boafidy. Satria tsy nisy rafitra ara-politika matanjaka, ireo olona ambony tao amin'ny fiarahamonina sy ny loholona, ireo mpitarika ny fivavahana izay nakasitrahan'ny fanjakana Persa dia nanjary tia tena, tsy ny raharahany vahoaka, ary tsy nahita ny loza nanantanina ny firenena. Hoy ny Isaia 5:50. Jamba ny mpitiliny 10 ka hatramin'ny 1:20. Jamba ny mpitiliny, samy tsy mahalala izy rehetra, amboamoana avokoa izy rehetra, ka tsy mahavovo, manonofy izy, eny mandrika toromaso, liankanina ireny amboa ireny, ka tsy mahalala voky, sady mpiandry tsy mahafantatra ireny. Samy efa nivily ho amin'ny lalany avy izy rehetra, samy makamy filany harena avokoa izy rehetra. Fanamelohana tanteraka ny mpitondra tamin'izany fotoana izany
Mbola zany ny ainana talohan'ny fahababoana zany, ny ainana taorian'ny fahababoana. Fiarahamonina, niverina ny fifandirana anaty. Ny olona sasany dia nanararaotra ny fahatrany namany sy ny sisa sy ny sisa. Tsy ny fampitondra araka ny sitrak'Andriamanitra ny vahoaka rehefa niverina avy tany amin'ny fahababoana. Izany anefa dia anisan'ny olana efa natrehina mialohan'ny fahababoana, ary efa nitenenan'Andriamanitra azy ireo mafy amin'ny alalan'ny Isaia sy ny sisa. Ny fivavahana, niverina indray ny fanompoam-pivavahana tao Jerosalema saingy tsy nisy fifohazam-panahy, tsy nisy fiovana ny fony reto vahoaka voafidy reto. Izany no ambadiky ny firesahana momba ny fifadiakanina ao amin'ny 7:50, zany hoe fomba fanaovan'Andriamanitra azy ireo, ny mifady hanina dia ataon'izy ireo io. Dia mba samy mihinan-kanina e. Fivavahana maty, ary nitandremana ny fomba ivelany no nisy taorian'ny fahababoana. Mitady n'Andriamanitra isan'andro, tia fivoriana masina, manontany ny rariny, te hanatina an'Andriamanitra, fihetsika ivelany fotsiny anefa izany tsy te hanova fiainana izy ireo, fa te hampiasa n'Andriamanitra ho mpanome fahombiazana fotsiny. Fivavahana amin'ny fitiavan-tena no misy. Mandiny tena isika amin'izany. Mety voatetitsika daholo ny isa-taona ny toby rehetra, fa aiza ny fotsika. Io no mahatonga n'Andriamanitra anakatolory ahy ny fonao. Ny vola mety mivoaka ihany, mety mivoaka ny vola, ny fotoana mety mba omena ihany koa, andao mba ho any Akaramalaza dia mba agny mihaona amin'Andrianina sy fa ny fo tsy ao mihitsy. Fony kosa lavitra hoy Jehovah Andriamanitra. Ty firenena ity manaja ahy amin'ny olona. Fony lavitra. Dia eo ny fiangonana, dia fiangonana zany eto Madagasikara zany e. Io kosa aloha dia misy fahamarinany. Fiangonana zany eto Madagasikara zany, fa ny mpanao kolokolo dia miditra amin'ireo fiangonana ireo ihany. Ny mpangalatra, ny mpamitaka, sy ny sisa amin'ireo fiangonana ireo ihany. Aoka handiny tena amin'izany sika, fa fiainana tamin'izany zany. Hamaranana azy, raha fehezina izany rehetra zany, dia reto no tian'Andriamanitra resahana amintsika. Tany am-panomboana isika dia niresaka ny amin'ny fiovan'ny olana ara-panahy ny olon'Andriamanitra. Tsy fiovan'ny olana ara-panahy ny olon'Andriamanitra. Tsy tafapaka ao anatsika ny tenin'Andriamanitra, fa mijanona ho ritoaly ny fivavahana, mijanona ho fomba sy ny ivelany no tena rahantsika amin'ny fivavahana. Diovintsika hoy Jesosy ny vonon-kapoaka, fa ny ao anatiny tsy diovina. Toy ny fasana isika madio ivelany, fa ny ao anaty faty daholo, fahafatesana ao anaty. Koa raha valiana ilay fanontaniana napetratsika sasatsasany, dia ireto zavatra azo resahana. Nisy fanontaniana voadingana tary ambony. Afaka manova ny olombelona ve Andriamanitra? Io ny fanontaniana napetraka tary am-piandohana, fa eto voatsiahiko. Ny valiny araka ny Isaia dia eny, tsy ny herin'ny lalàna nefa, tsy amin'ny fanovana rafitra, tsy amin'ny tempoly, tsy amin'ny fahababoana na ny fiheverana avy aminy, fa amin'ny alalan'ny mpanompo mijaly, dia Jesosy Kristy zany, izay manome fo vaovao amin'ny asany fanahy masina. Io ny vahaolana amin'izany. Ilay mpanompo mijaly ao amin'ny Isaia 2. Izany no antsoin'ny bokin'ny Isaia ao amin'ny fiangonan'ny fifohazana ankehitriny hoe, izany no antsony bokin'ny Isaia ao amin'ny fiangonana sy ny fifohazana ankehitriny hoe, mibeba minoa ny filazantsara ary avelao Andriamanitra hanavao. Io no fampianarana antsika amin'ny tia fitarihan-teny bokin'ny Isaia ity. Mbola maro ny tokony ho resahana, fa tapitra mihoatra kely ny fotoana dia aleo janontsika eo angamba.
dia hanao hira isika hisangana. Ny hira fahafiriny hoe Andriananahary io endreny voninahitra ao. En 94 taontsika eo am-pitsanganana dia mivavaka ao aorianan'izay. Vavaka sika tokoka. Saotra dia Ralasan'Andriamanitra rainay, asandratra ho anao noho ianao izay tsy mivadika aminay. Hoentinao eto amin'ity toerana ity zahay. Fantatrao ny mombanay tsirairay avy. Dia nitondranao anay eto dia satria ny teny ianao ary nanangana anay ho zanakao ianao. Tsy manifika anay ianao raha maditra zahay na mandanay, fa mitady fomba maro samihafa ahatonga anay hiverina aminao indray. Izany tondranao anay eto amin'ity toerana ity, ary mbola hitondraonao anay ho any amin'ny toerana misy anay koa raha miala eto, amin'ny toerana maro samihafa izay iantsoanao anay, ny hampiovanay ary ny hiverenanay sy hitodianay aminao indray, ho raisinao tahaka ny zanak'adaly izahay amin'izany fotoana izany. Fa izahay tokoa dia zatra ny manatona anao, zatra ny mivavaka, ny fonay lavitra anao, fonay ihany zavatra maro samihafa
ivelan'ny tenanay ho anao fanofonay lavitra anao, dia mangataka indrindra aoka ny fanahinao masina izay fanomenao anay teo amin'ny batisa hiasa amin'ny hery sy ny fahefany rehetra ato anatin'ny fonay hanavaoanay isan'andro, ahatonga anay ho tena ho zanaka ary ho zanaka anao ny sitraponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, amen.